faly miavantsika rehetra amin'ny anarana mahafinaritra i Jesosy Kristy amin'ity fotoana mahafinaritra ianarantsika ny tenin'Andriamanitra ty. Mino aho fa efa liana daholo indray tsika hianatra ny toy ny tantarany Mosesy. Mosesy, dika Mosesy dia hoe nalaina avy amin'ny rano, ary Mosesy dia ilay zazalahy kely izay narovany dadany sy mamany mba tsy ho faty. Nefa Andriamanitra mahita hevitra mihoatra lavitra noho ny dadany sy mamany mba herovany zanany tsy ho faty. Ary izay indrindra no tohizantsika ao anatin'ny tantara Mosesy. Andao ange ho arahana indray ny tantara hoe inona ny zavatra nitranga tamin'ny fiainan'i Mosesy rehefa naninona izy, rehefa nieritreritra izy hoe tsisy nahita ny zavatra ratsy nataony satria namono an'ilay miaramila Egyptiana izy, dia nafenony tany anatin'ny fasika, nalevony tany anatin'ny fasika ny vatin'ilay miaramila Egyptiana. Indray andro indray i Mosesy rehefa nandehandeha teny amin'ny tany fiasan'ny zanak'Israely dia nahita samy Israeliana miady. Dia nalahelo izy satria samy Israeliana miady dia noteneniny ny zavatra tsy mety nataon'ireo Israeliana reo. Koza izy hoe fa manino nareo miady, fa nareo anie samy Israeliana dia miady ohatran'izao ve nareo? Dia tamin'izay fotoan'izay ozy izy le Israeliana ianao koa nga mitady hamono anay fa nga tsy hitanay ianao namono an'ilay miaramila Egyptiana iny, dia nalevinao tany anaty fasika. Natahotra Mosesy rakizy satria manino? Ay nisy nahita ny zavatra nataony. Enao aza mieritreritra tsisy mahita ny zavatra nataonao fa na tsy hitan'ny olona ary efa nianantsika hoe hitan'Andriamanitra. Andriamanitra mampianatra antsika fa hita ny toerana rehetrarehetra izay misy antsika. Inona ny zavatra natao Mosesy? Ny zavatra natao Mosesy rehefa fantany hoe nisy nafantatra ny zavatra ratsy nataony dia lasa izy nandeha nitsoaka miafina, nandeha niazakazaka miafina, satria rehefa manao ratsy dia zavatra ataony olona mandeha mitsoaka na mandeha miafina na tena hoe matahotra tsinona. Dia tadikio anie rehefa manao zavatra ratsy anie antsika dia tadikio fa mandeha mitsoaka ianao dia mandeha miafina ianao dia matahotra be foana ianao. Izany hoe tsy tsara zany manao zavatra ratsy fa mahatonga anao matahotra, mitaintaina, feno tahotra isan'andro. Fa izao andao hianatsika hanao ny zavatra marina dia ilaza ny zavatra marina ihany koa. Amin'izay mba tsy ataotahotra, tsy hitaintaintsika isan'andro. Rehefa manao ratsy mantsy tsika dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Rehefa ratsy fanahy tsika dia tsy misy fiadanana ho antsika fa matahotra foana. Noho izany andao hianatra hanao ny marina, hanao ny tsara tsika mba amin'izay hiadana ny fotsika. Mino aho fa ianao tsy te hitaintaina isan'andro izany fa mba te hilamina ianao amin'ny fiainanao. Dia andaontsika hianatra ilaza marina mandrakariva. Dia izay indray fotoana antsika androany mametraka mandra-pionao antsika rehetra, hitahian'Andriamanitra amin'ny manaraka indray.